tonga soa eto amin'ny fandariny indray isika androany any amin'ny tapany faharoa dia tompony andraikitra iray avy amin'ny sampandrarany fananantany no hitondra fanazavana raha ohatra ka tanin'olon-tsotra no ananganana fiangonana fa mialohan'izay aloha dia mpitsara-pamoaka didy iray avy eto amin'ny TPI Anosy no hitondra fanazavana mahakasika ny prescription acquisitive ka resahany amin'izany ireo fipetratakin'ny lalàna ireo paikady arahina mba hatongavana amin'ny zakany zofeno amin'ny tany ny mety vokatra izany prescription acquisitive izany. Faly miarahaba ny mpanaraka ny televiziona malagasy rehetra na ny eto an-tanindrazana na any ampita-dranomasina. Betsaka ireo fomba azahoana ny tany araka ny lalàna na raha dika malalaka kokoa dia hoe betsaka ny fomba atao mba hanoratana ny zon'olona iray amin'ny tany. Anisan'izany ty lohahevitra ho voaboasantsika androany ity dia ny fizakan'ny tany na teny vahiny hoe prescription acquisitive. Inona ny atao hoe prescription acquisitive? Ny fizakan'ny tany dia fomba iray ara-dalàna mba ahafahana mahazo na manana tany, izany hoe miakerira tany anankiray amin'ny alalany fiatraikan'ny fotoana na hoe par l'effet du temps ary tsy ho voatery ho vidin'ilay mpangataka ilay tany. Io fizakan'ny tany io dia voalaza ny andininy faharoa amby valopolo minitsy volana enimpolo teboka enina amby efapolo amby zato tamin'ny 3 oktobra enimpolo sy sivanjato sy arivo mahakasika ny régime foncier de l'immatriculation. Ny didim-panjakana izay nivoaka tamin'ny 9 amby roapolo janoary 9 amby roapolo sy roa arivo mitondra larana 9 amby roapolo sy roa arivo tsipika 1 amby folo sy efajato ihany koa dia milaza ny fampiarana anio andininy faharoa amby valopolo ny tsy volana enimpolo teboka enina amby efapolo amby zato voalaza eo aloha io. Inona daholo ireo fipetratakin'ny lalàna raha no fangatahana tany iray amin'ny alalan'ny prescription acquisitive? Voalohany indrindra dia ny tany antony fangatahana fizakana dia tany misy titre na tany vita kadasitra misy soratra amin'ny olon-tsotra na vondrona mizaka zo aman'andraikitra toy ny orinasa na fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ihany koa amin'ny teny vahiny hoe personne physique ou personne morale de droit privé. Na io tany hita eny ambanivohitra na io tany hita ety an-drenivohitra. Faharoa manaraka an'izany ny mpangataka fizakan'ny tany dia tsy maintsy teratany malagasy ary voapirofo fa ny sitraka ny toy ny tany izay fisitrahana miariary ny lamina tsy nisy fanakianana ary tsy isy fanelingelenana nandritra ny 20 taona farafahakeliny. Marina fa io mpangataka io zany dia nitondra tena ho toy ny tompony teo amin'ny tany. Tsara marina ihany koa fa io fepetra 20 taona farafahakeliny io dia miainga amin'ny soratra farany hita ao anaty titre na cadastre, izany hoe à partir ny dernière inscription. Anisan'ny fepetra manaraka koa ny fanamaintisa milaly nanaja ny fepetra efa nolazaintsika teo ambony. Tsy maintsy voamariny komisiona manokana avy amin'ny sampandrarany fananantany mahefa. Afaka manao prescription acquisitive ihany koa ireo mpandovan'ny tany ka mandalo fahasarotana eo amin'ny famindranan'ny tany. Didim-panjakana larana 9 amby roapolo sy roa arivo teboka 1 amby folo sy efajato tamin'ny 9 amby roapolo janoary 9 amby roapolo sy roa arivo io ao amin'ny andalana farany andininy fahaenina izay manome alalana sy fahafahana an'ireo mpandova ny misoratra amin'ny tany na ny atao hoe les héritiers des propriétaires inscrits izay manana fahasarotana amin'ny famindrana ny tany amin'ny anarany na hoe mutation araka ny voalazan'ny tsy volana enimpolo teboka enina amby efapolo amby zato fahasarotana noho ny antony maro samihafa dia afaka ihany koa zany izy ireo mikarakara sy manoratra ny tany amin'ny anarany amin'ny alalan'ny paikady na ny procédure de prescription acquisitive. Ny tany rehetra ve
afaka angatahana amin'ny alalan'ny prescription acquisitive. Tsy ny tany rehetra no azo angatahana fizakana. Misy okajy 7 ireo tany tsy azo angatahana prescription acquisitive. Voalohany indrindra ireo tany miankina amin'ny domaine public de l'État na ny tany mpanjakana tsy azo amidy, ireo tany vondrom-bahoaka itsy ara-pahefana na ny tany établissement public. Manaraka izany ny tany tsy azo amidy misoratra amin'ny fanjakana ihany anefany. Toy izany ihany koa ny tany izay voahary manokana toy ny réserve naturelle, ny zone de conservation, ny valan-javaboary, ny servitude d'utilité publique, ny faritra arovana. Tsy azo anaovana fangatahana ihany koa ny tany rehetra izay azo anaovana karatany. Tsy azo angatahana fizakana ihany koa ireo tany rehetra nomena tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana amin'ny teti-vohitra manokana momba ny tany na ny tribunal terrier ambulant na dia efa misy didim-pitsarana raikitra aza fa tsy voadika ao anaty kadasitra izany. Tsy azo angatahana ihany koa ny tany rehetra novidiana tamin'ny fanjakana ka namoahana titre de vente sous condition résolutoire izay mbola tsy raikitra. Ireo tany mpanjakana nangatahana tamin'ny alalan'ny paikady efa napetraka ihany koa dia anisany tsy azo anaovana fangatahana fizakan-tany. Inona avy ireo fipetrarahina raha tianao fangatahana fizakan-tany ny olona iray? Mizara roa mazava tsara ny paikady azo arahana sy tsy maintsy arahana raha tianao fangatahana fizakan-tany ny olona iray. Voalohany indrindra dia ny fitsiriana ny fanamaintisan-molaly. Izany paikady izany dia misokatra amin'ny alalan'ny fangatahana voalohany ataon'ny mpanajary na ny mpandova azy na izay mpisolotena azy manoloana ny lehiben'ny fitsarana ambaratonga voalohany mahefa, izany hoe izay fitsarana misy ny tany angatahana mba anendry ny komisiona hitsirika sy hijery ny fanajariana natao teo amin'ny tany. Ny fampidirana ny orara io dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra voalazan'ny andininy 12 amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady madio. Inona avy ny atao taratasy rehetra ilaina amin'ny fangatahana voalohany io? Voalohany indrindra dia ny fanamarinana fananan-tany latsaka ny 3 volana manomboka ny fiandohan'ny tany sy ireo famindrana mifanesy na ihany koa ilay antsoina hoe certificat d'immatriculation et de situation juridique avec inscription d'origine et des mutations successives. Manaraka an'izany ny fanamarinam-ponenana ho an'ny mpangataka, ny plan régulier ny tany ary ny certificat de nationalité ny mpangataka izay isoratra amin'ny tany. Miandalana amin'ny fangatahana fanendrena commission io ihany koa dia misy ny fangatahana prénotation na koa fangatahana sous le titre avy hatrany na hoe demande de prénotation et ou une demande de second duplicata araka ny voalazany andininy fa 7 ny didim-panjakana 2024 teboka 1/2024 nivoaka ny 20 janoary 2024. Rehefa voaray zany io fangatahana io dia mamoaka didy ny filohan'ny fitsarana ary ny mpangataka no maka ny didy io ka manatitra izany didy izany any amin'ny lehiben'ny sampandrarany fananan-tany mahefa. Ka ito farany no mandefa any amin'ny commune misy ny tany ny fangatahana fizakan-tany sy ny didy manendra ny komisiona mba anaovana peta-drindrina. Manao ny asan'ny komisiona ao aoriana ny fepotona anaovana peta-drindrina. Ny komisiona dia tsy manana fahefana ankatoa na tsy ny fangatahana tany amin'ny alalan'ny prescription acquisitive fa voafetra eo amin'ny fitsiriana ihany ny asan'izy ireo. Izy daholo ny olona tokony mandrafitra ny komisiona. Ny filohan'ny komisiona dia solotena avy amin'ny sampandrarany fananan-tany mahefa
Ny mandrafitra ny komisiona akoatra ny filoha zany dia ireo mpikambana solitena avy amin'ny sambandraran'ny fandrefesatany, ny solitenan'ny commune ary ny lehiben'ny fokotany misy ny tany. Rehefa vita zany ny asan'ny komisiona dia mamoaka projet verbal izy ireo ary manatitra izany any amin'ny fitsarana. Manomboka indray ny phase judiciaire na ny fangatahana ara-pitsarana. Manao fangatahana faharoa indray ny mpangataka dia rehefa tonga eny amin'ny fitsarana ireo atota taratasy rehetra dia afaka midina ifotony fitsarana amin'ny alalan'ny didy savaravina, mijery maso ny zava-misy eny an-toerana. Inona avy ny atota taratasy ilaina amin'izay fangatahana faharoa izay? Plan régulier an'ilay tany angatahana, dika mitovy ny procès verbal ary procès verbal de constatation izay navoakan'ny komisiona izay porofo rehetra hita mafana feno fepetra ny mpangataka ary ihany koa ny certificat de situation juridique na ny fanamarinana fananantany latsaka ny 3 volana indray. Midina ifotony fitsarana, mijery sy manamarina ny mombamomba ny tany ary mamoaka didy ny fitsarana avy eo. Rehefa voaray ireo dia ny mpitsara miandraikitra an'izany fangatahana izany dia afaka midina ifotony, mijery imaso ny fanamaitisa milaly natao teo an-toerana. Rehefa vita izay dia mamoaka didy ny mpitsara na anaiky ny fangatahana na anda ny fangatahana. Ka ny didim-pitsarana raikitra raha ekena ny fangatahana miaraka amin'ireo atota taratasy hafa dia aterina manoloana ny sampandraran'ny fananantany mahefa mba ahafahany ty farany manoratra ny zon'ny mpangataka amin'ny tany. Inona ny vokatra ateraky ny fizakan-tany iray? Iza ny mahazo tombony? Manahoana ny zon'ilay olona misoratra amin'ny tany? Ho an'ny mpangataka dia lasa mizaka ny tany izy, lasa tompon'ny tany izy, misitraka ny zo rehetra feno amin'ny tany. Mahakasika kosa ilay olona teo aloha misoratra amin'ny tany dia lasa verizo ilay olona, tsy manana zo amin'ny tany intsony izy, tsy tompon'ny tany intsony izy. Izany hoe ny fizakan tany zany dia fankatoavana ny zony mpampiasa na ny mpanajaran'ny tany izay navelan'ny tompony tsy nikarakarain'ny tompony ary sazy ihany koa ho an'ny tompony misoratra amin'ny tany noho ny tsy fikarakarana ny tany. Eto dia tsy mitsahatra manentana antsika tsirairay avy izahay hikarakara ny tany sy hiaro ny zontsika amin'ny tany. Ny fitondram-panjakana dia efa miezaka manamora sy manamaivana ny lafin'ny fikarakarana ny zontsika amin'ny tany. Nisaorana trany ny ministera fitsarana sy ny televiziona malagasy miara-mientana amin'ny fanatotosana ny fandarana mba ahafahantsika mamantatra ny zontsika. Mankasitraka tompoko. Efa narahantsika teto tamin'ny hera ny fanazavan'ny tompona andraikitra iray avy amin'ny sampandraran'ny fananantany momba ny fifidianan'ny fiangonana tany ka ny resahany tamin'izany ny dingana rahina amin'ny famindranareo tany hanaovana fiangonana, ny fahazahoan'ny fiangonana tany amin'ny alalan'ny tany mpanjakana zomidy, ny tokony ataon'ny fiangonana alohan'ny anapahany-hevitra fa hividy tany. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny TVM amin'izao alina izao. Manao indray raha ohatra ka olon-tsotra no hividianan'ny fiangonana tany, izany hoe efa tany vita titra na kadasitra na karatany. Ankoatra ny fangatana tany amin'ny fanjakana dia afaka aminao fifanarana amin'ny vantana amin'ny olon-tsotra na fikambanana ihany koa ny fiangonana raha te hahazo izany tany izany. Ka ireto no azahoan'ny fiangonana ny tany: fifampivarotana, fanolorana, fifanakalozana ary mety koa azo avy amin'ny alalan'ny didy mpitsarana. Araka ny voalazan'ny lalàna, ny tany misy ny fiangonana ivavahana miampy an'ilay 10 metatra ifamezivezena
dia soratana avy hatrany amin'ny fanjakana malagasy satria io tany io a dia tsisy manakana mihitsy ny hoe irakoto na irabe hiditra ao anatin'ny fiangonana iray dia amaha isitrahany daolobe an'ilay tany atsotsika hoe domaine public dia izay no mahatonga le izy hoe tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy ary tsy azo ny fiangonana midy intsony a io tany io ka raha misy faravany fiangonana iray a any aoriana any dia mijanona ho fanana fanjakana ny tany izany moa dia voalaza ny 420 amin'ilay diditsy volana laharana 12 tsipika 17 izay voalazako tany aloha tany fa ilay tany hafa rehetra kosa dia mijanona ho fanana fiangonana mahatodio ka azy ny amidy na atakalo ahoana indray ny dingana raina raha toa ka tany misy ny vatatrano-piangonana no karakaraina ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra ny taratasy ilaina amin'izay dia ny certificat de situation juridique ny taratasy fandovana ny fananana boky tany sy ny sisa dia ny tompona raikitra amin'izay moa dia ny fiangonana ny zavatra atao faharoa dia ny fifanarana ilaina ny fanaovana ny taratasy fifampivarotana na taratasy fanolorana na didi-pitsarana dia ny tompona andraikitra dia ny solotena fiangonana izay nomeny filohan'ny fiangonana fahefana ny zavatra atao fahatelo dia ny fanolorana ho an'ny fanjakana ilay tany misy ny vatatrano fiangonana eto moa ny taratasy ilaina dia ny taratasy fanolorana dia ny tompona andraikitra amin'izay kosa dia ny solotena fiangonana na hazo fanomeza pahefana ny zavatra atao fahefatra dia ny fakatoavana na visa any amin'ny ministera misahana ny fitantanam-bola-panjakana dia ny taratasy ilaina eto moa zany dia ireo taratasy rehetra voalaza teo aloha ireo ny tompona andraikitra misahana an'izany moa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ka rehefa manaiky an'ilay fanomezana an'ilay tany ny fanjakana dia atao ilay arrêté de mise à la disposition gratuite ka ny tompona andraikitra amin'izay koa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ny zavatra atao fahenina dia manao famondrana na ny mutation amin'ny fanjakana malagasy an'ilay tany ary manoratra ao anaty boky tany izy io moa dia tenenina hoe ny fiangonana F no mampiasa an'io tany io fa ny tany kosa dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy dia ny taratasy ilaina eto moa dia ireo atota taratasy rehetrarehetra teo amin'ny dingana izay narahana rehetra teo aloha dia ny tompona andraikitra amin'izany dia ny fiangonana ary ny dingana farany dia mahazo boky amin'izay ilay fiangonana ka ny boky azo ny fiangonana eto moa dia ilay tsika hoe boky manokana na titre spécial araka ny voalazany 420 am'izata ny diditsy volana laharana 10 tsipika 7 am'zato ka ny tompona andraikitra eto amin'izay kosa dia ny tsapandrarahan'ny fananatany ahoana indray ny dingana raina amin'ny fanoratana ireo tany hanaovan'ny fiangonana fiariana toy ny sekoly topitsaboana sy ny sisa araka nefa noteneniko tany aloha moa zany dia ireo tany hafa rehetra ireo dia azon'ny fiangonana midy nanaovana fifampirarana samihafa satria dia misoratra ny fiangonana matiodio ireto avy ary ny zavatra atao amin'izay ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra dia ny taratasy ilaina eto moa dia ny certificat de situation juridique ny taratasy fandovana ny fananana boky tany sy ny sisa ka ny tompona andraikitra amin'izay moa zany dia ny fiangonana ny zavatra atao faharoa kosa dia ny fifanarana ary io fifanarana io dia na io taratasy fifampivarotana na io taratasy fanolorana na io didi-pitsarana ka rehefa vita izay zavatra izay dia arotsaka any amin'ny hetra ny hetra izay tokony aloha mifanaraka amin'izay taratasy
fifanarana ny fanaovan'ny fiangonana sy ilay olona nifanaraka tamin'izay. Ka ny tompona andraikitreto moa zany dia ny solotena fiangonana izay nahazo ny fanomezam-pahefana avy amin'ny filohan'ny fiangonana. Ny zavatra atao fahatelo dia manao ny famindranana ny mutation amin'ny anaran'ny fiangonana matiodio. Ny taratasy ilaina amin'izay moa dia ny atota taratasy rehetra izay natao teo aloha dia ny tompona andraikitra moa zany dia ny fiangonana. Ary ny farany kosa dia ny fandraisana ny bokotany dia ny tompona andraikitra amin'izay moa dia mbola ny fiangonana ihany. Aiza no afaka anaovan'ny fiangonana ny acte de vente raha olon-tsotra no hividianan'ny tany? Raha latsaka ny 5 tapitrisa ariary ny vidin'ny tany dia azo atao eny amin'ny commune na koa afaka atao eny amin'ny chef d'arrondissement administratif na atsotsika mahazatra hoe délégué ny taratasy fifampivarotana. Fa raha ohatra ka mihoatra amin'ny 5 tapitrisa ariary ny vidin'ny tany dia tsy maintsy atao eny amin'ny notera ilay taratasy fifampivarotana. Dia mila fantarina ihany koa hoe iza marina ny tena tompon'ny tany. Raha ohatra moa ka tsy ilay tompon'ny tany no mivarotra amin'ny fiangonana fa misy olo-kafa dia mila laina izay taratasy rehetrarehetra manamarina fa hoe tena misy ifandrohizany amin'ilay olona mivarotra ny mahatompony azy an'ilay tany. Ohatra io mety hoe taratasy fandovana na taratasy fizarana na taratasy fanolorana. Dia mila fantarina ihany koa hoe efa ampitaona araka ny voalazan'ny lalàna ve ilay olona. Zany ampitaona zany moa raha ohatra ka no fifanarahana dia tsy maintsy olona 20 taona. Raha ohatra ka tsy ampitaona ilay olona hivarotra an'ilay tany amin'ny fiangonana dia mila takiana ny ordonnance de vente des biens des mineurs izay io taratasy io moa zany dia avoakan'ny tribunal. Dia mila fantarina ihany koa hoe manana boky titre na kadastra na karatany ilay olona. Dia mila jerena tsara ihany koa hoe misy vesatra ve voasoratra ao anatin'ilay tany satria raha izay mantsiny dia mila fantarina hoe io ary fa misy antom-bola amin'ny banky na hypothèque ilay tany. Dia alohan'izay zany dia mila esorina aloha io vesatra io dia zay vao manao fifanarana ilay fiangonana sy ilay olon-tsotra. Dia mila fantarina ihany koa sao dia mba misy saisie immobilière io na misy commandement au fin de saisie immobilière ilay tany. Raha tsy zany mantsy dia lasa miditriditra faritany ilay fiangonana ka mety atahorana ho very vola. Dia mila esorina ilay vesatra amin'ilay tany zay vao mividy tany ilay fiangonana. Afaka mividy tany vita karatany ve ny fiangonana? Antitraterina fa ny fiangonana dia ohatrany hoe fikambanana. Ka noho izany raha araka ny voalaza izay mikasika ny karatany moa dia ny fikambanana dia tsy mahazo manana karatany fa ny olon-tsotra ihany no manana karatany. Vokatr'izay zany raha ohatra ka karatany ilay tany no vidin'ny fiangonana dia tsy maintsy avadika ho titre io karatany io. Na ilay fiangonana raha ohatra ka nanaiky ilay fiangonana hoe tsy maninona fa izahay no karakara famadihana ny karatany ho titre. Na hoe ozy izy ilay fiangonana avadio titre aloha ilay karatanareo dia izay vao hividy an'ilay tany. Dia eto zany dia antitraterina etona fa hoe tsy maintsy avadika titre aloha ilay karatany zay vao misitraka ny zony amin'ilay fividianana sy fikarakarana an'ilay tany eo amin'ny anarany ny fiangonana. Manahoana indray ny momba ireo tany nampiasan'ny fiangonana maharitra efa ela nefa tsy fantany tena tompony? Ny dingana aranana ny paikady ataontsika amin'izay moa dia ny prescription acquisitive. Io tany io moa dia natokana ho an'ny tany efa vita titre na kadastra amin'ny anaran'ny olon-tsotra ary izy io dia tsy tanim-panjakana. Ny tanim-panjakana dia tsy azo atao prescription acquisitive satria ny zo amin'ny fanjakana na ny droit amin'ny fanjakana amin'ny taniny dia tsy prescrit na oviana fa amin'ny fanjakana foana mandrakizay ny tany izay efa misoratra amin'ny fanjakana. Fa ity moa zany dia tsy hita amin'ny fiangonana ny tompon'ilay tany ary nanao fikarohana be dia be izy kanefa tsy hitany hoe
aveza io tany io dia tsy manana tota taratasy izy na koa hoe natolotra ilay olobe tamin'izany fotoana zany le tany a dia verina anjavona niaraka tamin'le olobe le tany a dia tsy hitany amin'izay zay fomba hikarakarana an'le tany dia eto a dia ny dingan'ny prescription acquisitive no ataon'ny fiangonana ka io tany io zany a dia efa nampiasain'ny fiangonana nandritra ny 20 taona farafahakeliny dia tsy nisy olona nanelingely azy mihitsiny a tamin'ny fisitrahana an'ilay tany a ary hita pabe maso a ny fanametisa milaly a zay nataon'ny fiangonana teo amboniny dia eto zany dia manao ny dingan'ny prescription acquisitive ilay fiangonana. Inona ny dingana raina amin'izany? Ny dingana rana amin'izany moa dia manatana amin'ny fitsarana mangataka an'ilay ordonnance de constatation de mise en valeur ilay fiangonana. Rehefa vita izay dia manao ny fidinana ifotony ny sampandrarahany fananantany satria ny tribunal moa zany no nandidy azy andeha hijery ny toerana ary mijery zay zava-misy rehetra eo ambonin'ilay tany izany hoe le fanametisa milaly izay nataon'ny fiangonana sy ny zavatra misy marina eny atoerana. Dia rehefa vita izay dia alefa ny sampandrarahany fananantany any amin'ny tribunal ny taratasy nady rehetrarehetra sy ny PV sy ny zay zavatra rehetra mahakasika an'izay dia mamoaka ny didim-pitsarana ny fitsarana hoe omena hositrahan'ilay fiangonana ilay tany hoe hosoratana amin'ilay fiangonana na tsy. Dia rehefa vita moa izay dia afindra ny sampandrarahany fananantany amin'ny anaran'ilay fiangonana ilay tany. Misy kosa ny olona izay namen'ny olobe tao amin'ny fiangonana taratasy hoe ao fa omenay anareo maimaim-poana io tany io. Le olobe nanolotra nefany dia nanolotra fotsiny amin'ny taratasy kely na petit papier izy tsikany dia tsy fantatra marina hoe anazy sa tsy anazy le tany. Jerevana ny any amin'ny karatany mbola tsisy anina fa ny fiangonana tonga dia nomorona teo. Jerevana ny any amin'ny guichet foncier zany mbola tsisy karatany teo amboniny. Dia jerevana ihany koa any amin'ny sampandrarahany fananantany fa mbola tsisy misoratra nanomizana amin'izy ilay tany. Dia ny zavatra ataon'ny fiangonana amin'izay moa dia mangataka tany araka ny fangatana tamin'ny mpanjakana. Andro santerinetoana fa ilay tany izay misy mifantatran'ny fiangonana sy ilay 10 metra manodidina izay ataontsika hoe tour d'échelle ifamezivezena dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy satria domaine public ka mise à arrêté de mise à la disposition gratuite no atao amin'izay dia omena hositrahan'ny fiangonana maimaim-poana iny tany iny. Fa ilay tany hafa kosa izay hisitrahan'ny fiangonana anaovany asa fiarina na familena na fiompiana na fianarana na fitsaboana sy ny sisa iny kosa dia misoratra ho amin'ny fiangonana madedio ka dia manana boky titra misoratra amin'ny fiangonana madedio fiangonana makasika izay. Ilay misoratra amin'ny fanjakana malagasy kosa dia hafa mangataka titra spécial ho azy manokana ny fiangonana. Dia izay ary ny fandaharantsika androany dia misaotra antsika rehetra izay manaraka ny televisiona malagasy anatokantrano any ary misaotra ny mpikarakara fandaharana. Mankasitraka indrindra tompoko.